nandrina indray no entin'ny fandaharana olo-pirenena ao miarabanao amin'ny tsy anio ity nanatanteraka iraka tetỳ amin'ny faritra Itasy ny distrika amin'ny Faratsio ny délégation-ny CENI izay nitarihin'ny filohany mikasika ny fandehanan-draharaha ao anatin'ny ratsamangaiky sy ihany koa fikarakarana sehatra ifampidiniana eo amin'ireo mpandray anjara ao anatin'ny fifidianana no anton'izany izany ato anatin'izao fandaharana izao ary no afantaranao ny andindininy momba izany arao ary Fivrina intelo ny fanesy mikasika ny fampandehanan-draharaha teo anivon'ireo rantsamangaiky no notanterahany délégation-ny CENI tao amin'ny faritra Itasy. Natomboka tao amin'ny distrika Anarivon'ny Mamo izany ary notohizana tao amin'ny distrika Miarinarivo sy Soavinandrina. Nofaranana kosa tao amin'ny distrika ny Faratsio faritra Vakinakaratra. Antony anankitelo lehibe. Ny antony anankiray voalohany nahavita ny fanisanan'ny mpifiditsika farany teo dia manao jery todika miaraka amin'ny ratsamangaika mikasika ny zavatra vitany zareo teto amin'itony toerany tony ary mampaniraka ny zareo mba natsaratsara kokoa ny amin'ny hoavy. Ny antony ray faharoa dia ihany koa mijery ny fomba hoe ahafahan'ny zareo zany tena hoe miasa satria tsara jerevana ihany ny zavatra mitranga ty fotony zany mba ahafahantsika manatsara bebe kokoa ny fitantanana ny fifidianana satria ny olona ty fotony ny tena manatotosa ny asa isan-tokony mikasika an'izany. Ny fahatelo sady farany dia miezaka ihany koa hiaraka hiady hevitra amin'ny herivelona rehetrarehetra aty an-tanàna zany eo amin'ny fampahafantarana ny trangan-javatra misy manodidina ny fifidianana manodidina ny CENI sady angalana ihany koa ny hevitry ny be sy ny maro manodidina izany zavatra rehetrarehetra zany. Nahafahana ny fampizaratra ikefa sy namaritana ny fomba fiasa mba ametrahana fitantanan-draharaha ara-pifidianana na administration électorale ihany koa no tanjon'ireo fivoriana amin'ny fanesina tao isaky ny voameram-pifidianana eny anivon'ny distrika ireo. Noresana nandritra izany ihany koa ny fametrahana ny principe de collégialité tombony lehibe ho an'ny voameram-pirenena ny fotony ireo fivoriana izay natao ireo araka nambaran'ireo mpikambana ao anatin'ny rantsamangaiky tonga nanatrika izany. Ho an'ny CED Miarinarivo zany dia tombony lehibe fandarovan'ny filohan'ny CENI satria nametraka rafitra ho ahafahany mandeha amin'ny ara-dalàna. Zany hoe efa nisy ihany le rafitra teo aloha zany nefa tamin'ity zany tena napetrany mihitsy le hoe misy ny administration électorale sy misy territoriale. Tombony lehibe aloha dia eo ny fifampifanankalozana traikefa eo ihany koa ny hoe famenona ny lesony izay mety ho lesoka aty aminay démembrement satria amin'ny société civile anay dia tsy hototosanay daholo ny resaka momban'ny hoe administration na sahala amin'izay fa dia tonga izy ireo mameno an'izay anga tokony ofenao izay mba entina natsarana bebe kokoa ny asan'ny démembrement. Nametraka ny rindran-damina ny tsara ho fantatra ny zavatra rehetra tokony ho atao nanoro lalana anay amin'ny zavatra rehetra izay tokony ho ataonay ary ahafahanay koa nametraka nireo zavatra manahira anay taty anivon'ny distrika amin'ny Faratsio. dia toy izay sy toy izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity amin'ny fandaharana marana dia ho resahantsika ny sehatra ifampidiniana izay nitanterahana isaky ny distrika. Veloma tompoko.